fotoana tsika indray zao hitahijibera izay tsy vozoviana amin'izaniza fa le raha lahy le tena mahafatrapo lasy iny moka sary tahitsy efa nandoa azy moa i Josa Kotondrasoava i Vanivato Stéphane Jacob tampoka azo atao hoe tampoka nalasana inona ny tena mbi ao an-tsainy tahitsy zao tsika amin'ny teny zao ny mbi ao an-tsaiko amin'izao fotoana zao a dia zavatra anankiray ihany ny olon-tsoa ohatra miharitra eo anivony asan'ny tontolo fanaovan-gazety zany akory tsy milaza fa ny ratsy sisa ny tavela fa ny saina tokony handova ny saina zay nananan'ireo zokiolo ireo Tokolara Kotondrasoava Jacoba sy Mox raha teo a lasa vo izao a ny zavatra irariny amin'ny tanora rehetra izay trandraka izany atao hoe sy iotra ao anatiny asa fanaovan-gazety dia tokony hijery mazava tsara hoe inona ny toe-tsaina sy ny hery a hoentina miatrika izany atao hoe asa fanaovan-gazety zany fa ireo olo ireo a tsy nikely soloka nampihavana sy nampiray ny mpanao gazety a eto Madagasikara ka noho izany io izy io lasa itsika rehetra matoa samy mamangy azy eto amin'izao fahalasanan'izao a tsy izy hovangitsika fa tokony hivavaka tsika sy angataka aminy mba iray fo sy iray hina ho tena mpanao gazety iray hiana zay a ny zavatra azoko ampitaina ao anatin'ny tagety sotra betsaka tahitsy